Apokalipsy toko fatelominy folo. Miakatra avy any an-dranomasina ny bibidia iray, sitrana ilay ratra mahafaty. Apokalipsy toko fatelominy folo, ny andininy voalohany hatramin'ny 10. Ary nitsangana teo ambonin'ny fasitry ny ranomasina izy. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanatandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10. Ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenandratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny an'ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa voa ka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay feriny saika nahafaty azy. Ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ary dia niankohoka teo anoloan'ilay dragona ireo, satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidia. Ary niankohoka teo anoloan'ny bibidia koa ireo, ka nanao hoe, iza ny tahaka ny bibidia, ary iza ny mahay miady aminy. Dia nomena lela miteny zavatra mihoapampana sy fitenenany ratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana. Ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy, dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, dia ireo mitoetra any an-danitra. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haharesy azy. Ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Ary hiankohoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavono, hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Raha misy manatsofina, aoka izy hihaino. Raha misy mamabo, dia mba ho baboina kosa izy. Ary raha misy mamono amin'ny sabatra, dia tsy maintsy ho vonoina amin'ny sabatra kosa izy. Indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina. Niakatra avy tamin'ny tany ny bibidia faharoa. Isan'ny olona 990. Apokalipsy toko fatelominy folo, ny andininy 12 hatramin'ny 17. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany. Ary nanatandroka 2 tahaka ny an'ny zanak'ondry izy, sady ny teny tahaka ny dragona. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany. Ary ny tany mba amin'izay monina eo dia asainy miankohoka eo anoloan'ilay bibidia voalohany, izay efa sitrana tamin'ilay feriny saika nahafaty azy. Ary manao famantarana lehibe izy, ka dia mampidana afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo imason'ny olona aza. Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy, amin'ny famantarana izay nomena azy hatao eo imason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia, izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela hanisy aina ny sarin'ny bibidia izy, mba hahateny ny sarin'ny bibidia, ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny handrony avokoa, mba tsy hisy azo hividy na hivaritra afa-tsy izay manana ny marika, dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Indro ny fahendrena. Aoka izay manan-tsaina hanisany isan'ny bibidia ho fanisan'olona izany. Ary 480 no isany. Suavana
Soni faziaruvana anao Siaivinai amini fuirai Ni fizalinao ni fandrasenao Pamuzio etwanuluanai Ni antukini fitiamanao Fitiamanao Amenunifunai Mandrapiavinao indraire